Fivavahana ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Ry Andriamanitra raisana ka fanamasinao midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao izay tratra izao andro izao indray. Eny lehibe tokoa ny famindramponao. Fa na dia eo aza ny tsy fahatanteranay dia vaovao isambarana tokoa ny famindramponao. Kondreto izay mifaly sy miravo indrindra malona izany voninahitra ao izany. Mitsakanao ry tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara ianao. Ady mametraka ampelantananao Jesosy izao fotoandro ambao voninahitra ao. Misaotra noho ny fanadivanao amin'ny rano sarobidy ary mankasitraka no fanatrehan'ny fanao masina ka dalana anay tokoa izany fanao masina izany ny fo ny saina ny fanahinay afany miona aminao. Miterina tompo araka ny fombanao vonikeno izay mpanomponao. Amenaranao masina sy manakiraviana zareta ary tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy nozony manisy mangataka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny ravina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny lohateny izay omena antsika amin'ity vatsy mipanahy ity dia ny hoe ny fivavahana madio. Ny fivavahana madio lohahevitra bandintsika anio. Izao ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jakoba toko voalohany ny andininy fahafito amby roapolo. Jakoba toko voalohany ny andininy fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo an-tren'Andriamanitra ray. Ny mamanga ny kambotsy sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny mino sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Zao nambaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, fa hanonona ampita fio ny mitanjaka, anarony tsy mahalala, ampionony ny fo feno fanantenana, fangino marary ary jereny any amponja, mivavao an'ny hafa ary mamindra fo, manana tsaram-panahy, fangoram-po lehibe, satria izay rehetra ataonao an'ny hafa dia ataonao amiko izany. Aoka namaivana ny fijalian'izao tontolo izao ianao, fa ny fiantrako no mitarika ho amin'ny fibebahana. Afaka mamely ao anatin'ny fanahy anankiray tokoa ny loza sy ny fanameloana mandrakizay. Fa izaho tsy ho voafetra ny tsy fitiavan'ny olona, tsy ho voafetra ny fankalan'ny olona, eny tsy voafetra ny hitan'ny olona, fa ny fahamasinako dia ampy tokoa hanafaka ny rehetra raha tiany izany. Ianareo dia antsoko ho ambasadao ny fitiavana ary ny fiovana marina sy maharitra amin'ny fanahy no tiako mba hitoetra aminareo. Izany nahatonga nisingizina mandrakariva mahakasika ny fanasoavana iombonana. Mipoitra isan'andro tokoa ny fisainana izay manohitra ny fitiavana, manohitra ny fiantorana amin'Andriamanitra, manohitra izay fitiavana ny hafa sy fangorana ny hafa. Angatao isan'andro ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fanavaozany ny fanahinao ahafahanao manatanteraka ny asan'Andriamanitra izay nataoko tao am-ponao. Ny fahavalo maso dia angalatra ny hevitra izay omeko anao. Raha tsy mivavaka minia mandrakariva ianao, manambara hoe Tompo, aoka omenao hery aho anio. Tompo, tafio ny faina masina aho. Mivavaha imbetsaka isan'andro. Mivavaha ary mifantoha amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina tsy tapaka. Amin'izany fomba izany no hanambarako aminao ny tanjonao sy izay ataoko sy ny fitarihako anao. Eny tokoa fa hanomboka hahita hery manokana ianao, fanaraka tsara aminao. Eny, omeko lesona miandalana ianao
ahafantaranao lalina tokony diavinao dia hanomboka tsapa ny mamy ianao eo amin'ny fiarahana amiko atonga anao andeha amin'ny fifaliana sy ny fiadanana manoloana ny fiarahana amin'ny tomponao. Maro tokoa ireo izay nijoro mandrakariva amin'ny fandarahana ny tompony. Eny na dia amin'ireo lehibe ety amin'izao tontolo izao aza. Eny tokoa izay ao am-ponao ny zava-dehibe ary izay tsy fivadianao manoloana ny fitiavako ny tiako himpakatsara ao am-ponao. Eny, izany ny tiako hitoetra eo amin'ny fiainanao isan'andro. Aoka ary ny fitoerana amin'ny fanjakako ho tonga lafatra dia hanana mandrakariva ny tanjona ianao dia ny fahatongavana eo amin'ilay paradisa nomeko anareo. Maro tokoa ny manontany fa inona ny tokony atao? Averiko aminareo ny tokony hifantohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eny, izany no efa nampifantariko hatramin'ny ela. Aoka ary hitandrina amin'ny fotoana rehetra ianareo ny amin'izay mety fotoana tsy hifantohanareo amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina ka hialanareo amin'ny fisainana sy ny fietreretana ny amin'ny fanatrehako. Rehefa avy tokoa ny olam-piainana sy izay rehetra atao hoe fizantoetra na fakampana ihany koa dia aoka ajoro tsara ianao noho ny fanatrehana izany fanahy masina izany satria andraikitra lehibe nomeko anao. Ny hafalianao sy ny fahatsapanao ny zava-bita dia hitombo mifanaraka amin'ny ilay fanoloran'ny tenanao. Rehefa manolo tena feno tanteraka ianao dia izany fanoloran'ny tena izany, izany fanafahanao ny fahatorany ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao izany no hatonga ny fifalianao hitombo ao am-ponao ka andehananao amin'ny kiery. Izay ny mazava-dehibe ny fandresena manoloana ny fankampanahy, ny fandresena manoloana ny fizantoetra isan-karazany. Ko alao hery ary tsangana, mahereza, tanterao ny tenin'Andriamanitra izay nomenanao. Misy tokoa ny olona izay mahatsiaro voafetra ny fianakaviana, voafetra ny manodidina azy. Aoka ho tazoninao ny fiainana voalanjalanja, aza atao tsinontsinona ny vadinao, ny zanakao, fa aoka ho feno ny famasinana sy ny fahasalamana ary ny fanasitranana, fampahirezana, izany ankonanao izany. Anio dia mampatsiahy ianareo aho ny amin'ny zanakareo manokana izay mila esorina eo anivon'izao tontolo izao. Eritrereto tsara fa ny zanakareo dia eo anivon'ny sekoly isan'andro ary ny sekoly ireny dia matetika sekoly izay tsy mahafantatra n'Andriamanitra, tsy manambara ny amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra fa manohitra izany. Raha ny amin'ny sekolim-pinoana ny zanakao dia misaora n'Andriamanitra lehibe, fa raha ny amin'ny sekoly izay tantana ny fanjakana kosa dia aoka ho mailo mandrakariva ianao ka hivavaka ho azy tsy tapaka mba tonga ny rafi-pisainany sy toetra ao anatin'ny rafi-pisainany izao tontolo izao sy izay rehetra ihany koa. Taranja ampianarana hanohitra ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Anio dia mampatsiahy tokoa ny tompo ny amin'izay tokony tanterahantsika manoloana
ny ankonantsika sy ireo manodidina antsika mba tonga antsika ho vavolombelon'ny Tompo Jesosy. Aokary ianareo ry malalako tsara indrindra handray mandrakariva ny fanahy masina mba ahatonga anareo iaina ao anatin'ny fandaharam-potoanako, iaina ao anatin'ny fitantanako, iaina ao anatin'ny fanahiko. Ny fanahiko izay eo aminao no mampianatra anao, satria izay no mahatompo ahy. Dia tsy herintsony ianao fa ny masonao ahita ny tomponao, araka ny volan'ny saotra masina tokoa hoe ny sofinao dia andreteny avoavonao manao hoe ity lalana ka andehana. Zany no zava-dehibe apetraka sy hosainina isan'andro. Ny fitaiko dia ao aminareo mba hantroanareo ankehitriny sy hamoa ho an'ny fanjakana. Tsy ho ela dia iaonandray isika hiara-mifaly amin'ny fidirana rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana any an-danitra. Maireza matanjaha, mivavaha aza mitsahatra, fa indrombanareo isan'andro aho ambara-patonga ny fahatamperan'izao tontolo izao. Hoy Jesosy. Saotra Tompo ny amin'ny hafatrao, mankasitraka Jesosy fampatsiahany tokoa ianao fa ny fivavahana madio tokoa, sady tsy misy loto anatrehanao dia ny mamanga ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana. Dia ny miaro ny tenanay tsisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Tehirizo azy Tompo malala mba hanany izany isan'andro, mba hitoetra eo ambany elatry ny fahasoavanao. Ndreto reto mpanomponao amin'ity andro ity, raha koa fiambaranao, tario amin'ny dalan'ny faina masina, dia ho voninahitra ny fiainana manontolo. Minaranao Jesosy Kristy avy Nazareta, nanjona manisy mangataka izany. Saotra ray malalo. Alleluia. Amen.